mianatra eo tongotrao. Enisauchanao Jesu malalo chachizao futona mamizao yanaranai atunguchao izahai izai pianachao kuambitenenare Jesu malalo izahai iainuchalanao kairote nyadamina itwechapechakawampunaya kuambitenenare Jesu malalo izahai iainuchalanao kairote nyadamina itwechapechakawampunaya irote nyadamina itwechapechakawampunaya. Tao an-Tranga nananganana amin'ny birao amissiona voalohany any Uganda eo amin'ny 10 kilometatra mivoaka ny renivohitry Kampala no misy azy. Ny Tranga no anaran'ity tany misy ity. Manatantara eo amin'ny fiangonana Adventista eto Uganda ity toerana ity. Tamin'ny taona 1770 dia tonga ny lasy teto ny mpamakilay. Teto koa no nananganana amin'ny birao missiona voalohany taty Uganda. Ny tombo ny fiangonana ary ny hainga avy eto dia miparitaka manerana ny faritra rehetra. Rehefa avy niasa 20 taona tao amin'ny toeran'io ireo misionera ireo dia ireny fanandroso kokoa ny asa tany Kampala. Noho izany dia nafindra teny amin'ny manodidina amin'ny birao amissiona. Tena niova ny tanànan'i Uganda raha oharina tamin'ny endro 20 taona lasa, kanefa mbola betsaka ny asa azo tanterahinao. 700 mponina no latsaky ny 530 taona ary 40 taona ny tao lasalasala eny amin'ny ankapobeny. Azo lazaina fa vahoaka manana angofo sy fahavitrihana tokoa mponina Uganda, kanefa miatrika ny olona tsy fananana asa. No raisin'ny mpitondra fiangonana ho tombontsoa ahafahana manampy sy manome fitaovana ilay tanora ireo amin'ny alalan'ny fampiarana ny ohatra Kristy izany olan'izany. Natsangana raha ny centre d'influence tao Tranga. Maniry ny hanokatra ivitoerana iray ahafahan'ny tanora miofana ho tonga mpianatra sy anarana zavatra maro ilaina amin'ny fiainana andavanandro izahay. Rehefa hoentina makao ireo tanora ireo dia ho ampianarina sy beazina manaraka ny soatoavina sy fomba fiainana Adventista. Irinay ny ananan'izy ireo fahaiza-manao hoentin'ny miatrika amin'ny fiainana sy ny zara ny finoana sy ny andray anjara amin'ny asan'ny fiangonana ihany. Fa ny tanjona tiana tratrarina amin'ireo dia mba ahafahana mitety faritra maro hijoroana vavolombelona ho an'i Kristy. Aleo tena ary hampianatra ny olon-kafa izay rehetra ny anarany. Iofana mikasika ny fambolena ireo tanora ireo, hianatra hiasa tany sy karakarany voly, anara-maso ny fitombony ary hijinja ny vokatra. Ampiampiofana sy hanomezana fitaovana tanora maro ny toerana. Mirefy 23 hektara ty toerana fambolena ity. Ahitana vokatra maro toy ny akondro, mananasy, kôkô. Misy dombotrondro ihany koa ary garana. Ny antom-pisian'ity toerana ity dia ny ananan'ny mponina ety amin'ny manodidina sakafo, ary azo oharina toy ny sombin-tsakafo an'ny fiarahamonina manodidina izany. Ka ny fandrinay ny hanome sakafo tsara kalitao an'ireo mponina manodidina
sy hitondra vahaolana ho amin'ny tsy fahampian'ny sakafo. Matetika dia ampanofainy fiangonana amin'ny sasany amin'ny olona manodidina ny ampahany amin'ny tany mba hanampiana azy ireo. 12 ny isan'ny mpiasa mikarakara ny fambolena. Tena mankasitraka ny ampiasana izany tany izany ho toeram-piofanana ny fiangonana, ny tompon-tany ary ny fiarahamonina. Mino aho fa hevitra tsara tokoa ny nametrahana ny toeram-piofanana mba hanampiana ny fiarahamonina sy ampivoatra fahaiza-manao ny tanora. Tombontsoa lehibe ho an'ny fiangonana sy ho an'ny fiarahamonina izany. Rehefa hofanina ny tanora ny fiangonana, omena azy ny fahaiza-manao dia afaka mihita ny asan'Andriamanitra amin'ny alalan'ireo fampianarana noraisin'ny tato izy. Ny fanatitra rotsakao amin'ny sabata 17 dia nampy ny fananganana izany toeram-piofanana izany. Manirina nampy tanora maro ny fiangonana mba ahafahan'izy ireo mitoro ny filazantsara, manampy ny tenany ary ataona olona maro tonga mpianatra. Eto ambavaka izany tetika asa izany, indrindra ireo tanora tonga miofanao. Dia misaotra anao ny amin'ny fanohanana ity toerana ity amin'ny fanatitra amin'ny sabata 17. Manahoana daholo indray zazabodo, tratry ny sabato, miarahabantsika rehetra, andao isika hisaotra an'Andriamanitra fa nomeny sabata fitsarana indray. Dia akambano ary ny tanany, ahondrika ny loha, akipy tsara ny maso fa hiara hivavaka isika. Andriamanitra, misaotra anao lehibe indray izahay fa manana anjara fitahiana, manana ambiampy dia afaka mitsahatra amin'izao sabata izao. Hianatra ny teninao indray izahay dia omeo fanahy masina mba tonga anay ho zaza endrim-pakatoa amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Dia nianatra lesona tsara daholo indray ve nandritra ny herinandro? Misaotra an'Andriamanitra fa endry avokoa ny zazabody rehetra mitondra ny lohateny hoe tiahay Jesosy, tiahay Jesosy. Izay ny lohatenin'ny tantara na ny lesona izay nianarantsika avy eo amin'ny tenin'Andriamanitra. Ny tsy anjery dia amin'ny Apokalipsy 4:1 andininy 1:20. Ianao Andriamanitray no mendrika andray ny voninahitra sy ny haja ary ny hery. Andao averintsika indray hoe ianao Andriamanitray no mendrika andray ny voninahitra sy ny haja ary ny hery. Bravo! Anaraka ny tantara indray isika dia mipetraka tsara ary endry tsara daholo. Taoriana ny arahan'izy ireo sakafo hariva dia nandeha tany amin'ny Sairay Jesosy sy ny mpianatra. Mivavao Jesosy tamin'ireo sakaizany. Avy eo dia niataka kely izy mba hivavaka. Fantany maty fa tsy ho ela dia ho faty izy. Raiko ho izy nivavaka. Tsy te hijaly nefa raha izay no sitrakao dia ekeko sana. Naniraka anjely iray Andriamanitra mba ampahery Jesosy tamin'ny teny fampaherezana feno fanantenana. Rehefa niverina teo amin'ireo sakaizana nefa Jesosy dia nahita azy ireo natoro tamin'ny fotoana nilany azy ireo indrindra. Tamin'ny sasakalina indro nisy mpitondra fivavahana jiosy tonga niaraka tamin'ny miaramila mba hisambotra an'i Jesosy hitondra azy any amin'ny sorona be. Nanaraka azy ireo avy atoriana Petera. Niditra moramora tao amin'ny kianja izy ary nipetraka teo akaikin'ny afo no velomin'ny mpiambina. Hoy ny ankizivavy iray nahita azy io teo. Anankiray tamin'ireo mpanaraka an'i Jesosy io. Sady notondroiny Petera. Natahotra Petera. Raha vehivavy tsy fantatro izy. Hoy izy namaly. Fetifety foana rehefa afaka izany dia nisy lehilahy nandinika azy mafy ka nanao hoe ianao mba namany reny. Fa nanizingiziny Petera hoe tsy namany
noho ny avy eo nisy lehilahy hafa indray nandinika tsara ny endriny ka nanao hoe ilay io momba azy mariny tsy fantatro izay lazainao hoy Petera namaly mafy. Eny Jesosy anefa izany rehetra izany. Nitodika nijery an'i Petera Jesosy tamin'ny endriny feno alahelo. Nivaraontsana Petera, menatra loatra izy, nivoaka Petera ary nitomany mafy indrindra. Notapenan'ireo mpiambina amin'ny mason'i Jesosy. Ny iray nikapoka azy ary ny iray ny anankiray hafa niantsoantso mafy hoe mamina nia iza no namely anao. Niangonareo mpitarika jiosy, raha ianao ny Kristy lazao aminay hoy izy ireo tamin'i Jesosy. Fa namaly azy ireo Jesosy fa hatramin'izao ny zanak'olona dia mipetraka eo an-tanakavanan'Andriamanitra hoy izy. Tezitra sady ny voaramena ny endriko reto mpitarika. Te hamono an'i Jesosy izy ireo. Nihevitra izy ireo fa izany ny mendrika izay milaza ny tenany ho Andriamanitra. Kanefa tsy maintsy mahazo alalana amin'ny Pilato mpanapaka Romanina izy. Nentin'ireo mpitarika jiosy teo amin'ny Pilato Jesosy. Tsy nino laingany ampanganan'i Jesosy anefa Pilato, saingy natahotra reto mpitarika jiosy reto farany navelany natao araka izay nangatahany Jesosy. Ento izy hoy ny baikony. Nampiakanjo azy ireo lamba jaky ireo miaramila. Nandrandrana satroka tsilo izy ireo ary nasatrony teo amin'ny lohany. Nandohalika teo anatreny izy ireo ka modina ny voninahitra azy sady nororany avy eo. Tsy namaly anefa Jesosy. Ory loatra ny fony. Kanefa tsy tezitra tamin'ireo mpitarika jiosy na ireo miaramila izy. Navela ny eloko izy ireo satria tiany izy ireo. Ho faty ho an'ny olona nampahory azy Jesosy. Ho faty ho azy sy ho anao koa Jesosy. Manaona daholo ianareo raha ankizy kely namako. Faly indrindra indray ny tenako tafahoana aminareo amin'ity sabata mahafinaritra ity. Tonga eto isika hiaraka aninona re? Hiaraka merina indray ny lohahevitra faraika amby folo izay manao hoe hoay. Eny tokoa raha ankizy, nanaiko hijaly sy ho faty tokoa Jesosy noho ny fitiavany azy sy anao. Ary izany indrindra no ambaran'ity lohahevitrintsika ity. Ny tsy anjery moa izany na ny an-dalan-teny izay nataontsika fitadidiana nandritry ny herinandro dia ny raha antsika nahita tao amin'ny Jaona 3:9-10. Jaona 3:9-10 andao hoe raha antsika mamerina fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao nomeny ny zanan'ilay tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Andao averina tsara daholo enge hoay. Fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao nomeny ny zanan'ilay tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Jaona 3:9-10. Eny tokoa tena tian'Andriamanitra itsika ankizy kely io ka dia nomeny antsika tokoa Jesosy hijaly ho faty ho famonjena antsika. Inona ary re ny lesona tiany Jesosy ho ampitaina amin'ny ankizy kely indray izany androany? Dia izao raha ankizy tsarovy fa tiany Jesosy indrindra raha ekentsika sy raisintsika ho mpamonjy sy ho tompo ny fiainantsika Jesosy. Ary ho vonona mandrakariva itsika handray ilay fiainana mandrakizay izay nomanina antsika. Dia andao indray ary manarafinaritra ny tantarantsika. Iza raha ankizy no namanao akaiky anao indrindra? Vonona niaritra fijaliana ve ianao mba hanampiana izany namanao izany? Misy olona tsy tianao koa ve? Hanao izay azonao atao rehetra ve ianao mba hanampiana izany olona izany raha sendra olana izy? Mahafantatra olona iray izay hamaly hoe eny amin'ny fanontaniana roa ireo ao raha ankizy. Miakitra fahoriana sy maty ny soloantsika izy mba hamonjena ny olona rehetra. Andenga ho vahikitsika ny tantarany. Efa nanadina ity lehilahy ity aho ka hitako fa tsy manatsiny izy.
hoy rakisy Plato nandahatra. Asaiko kapohana izy dia alefako avy eo. Ny raondraona nefa ny feoan'ireo olona ny tabataba. Vonoa izy, Barabasy no alefa soanay. Ny amafy hatrany ange ny antsoantsony vahoaka e. Fomba fanao tamin'izany fotoana izany mantsy ny mandefa gadra iray amin'ny vanim-potoana ny Paska. Tsy olona mpamono olona loza-tany iray no nangatany reto vahoaka ho fitsorony fa i Jesosy izay tsy manan-tsiny kosa rakizy no nasainy finoana faty. I Pilato rakizy no mpanapaka tamin'ny fotoana io, saingy natahotra ny vahoaka izy ka noho ny farany dia navelany andeha araky ny heviny ireo olona ireo. Fantatry Pilato tsara fa tsy misy heloka nataon'i Jesosy tokony hanamelohana azy, saingy natolon'ny vahoaka izy ary Barnabasy kosa dia navoaka ny avy hatrany tao an-trano maizina. Olona narivo mantsy no nitandahatra nameno sisin-dalana rora niady mafy namakivaky izany lalana izany Jesosy. Nangozozo izy, nitambesara n'ilay lanjany azo fijaliana. Ny akamaroan'ny olona dia niantsoantso sy nanakorakorany Jesosy. Nitomany sy feno alahelo kosa ireo namany sy ireo mpanaraka azy. Noho ny farany dia nianjera ange Jesosy, tsy nanan-kery intsony izy taorian'ny kapohan'ireo miaramila azy. No bedain'ireo miaramila ny lehilahy matanjaka iray izay nijoro teo akaikiny teo. Tsy iza izany fa i Simona, avy any tanànan'ny Kirena io Simona io, dia notereny reto miaramila hitondra ny azo fijalian'i Jesosy. Tonga teny amin'ny toerana iray atao hoe Kalvari izy ireo ary. Toerana izay namonoana ny olona mpanao ratsy na vita heloka behivavy, na nitositosika ireo miaramila mafy, tsy nisy antra mihitsy teo amin'ny azo fijalian'i Jesosy. Nofatsian'izy ireo tamin'ny rezatra filava sy maranitra ny tanany sy ny tongony. Rehefa izany dia natsangan'izy ireo ny azo fijaliana ary dia natotony tao anaty lavaka iray teo amin'ny tany teo amin'ny fotony mba hijoroan'ilay azo mahitsy tsara. Mafy dia mafy tokoa rakizy ny fangerifiriana azo an'i Jesosy. Ny fanombohana eo amin'ny azo fijaliana manko ny fomba fampijaliana mahatsiravina indrindra nentina namonoana olona iray faty. Kanefa dia nivavaka Jesosy nanao hoe ray eo mamela ny helony fa tsy fatan'izay ataony. Raha nataon'ireo mpitarika fiomezana Jesosy, ireo vahoaka kosa dia nijery izany rehetra izany. Namonjy ny hafa izy kanefa tsy mahavonjy ny tenany, hoy izy ireo nanarapy an'i Jesosy. Nataon'ireo miaramila fiomezana ihany koa Jesosy. Nanao soratra izy ireo ary nofatsiny teo amin'ny azo fijaliana teo ambony lohany izany. Ity ny mpanjakan'ny Jiosy, izany nivaky n'ilay soratra. Nisy olon-dratsy roa lahy koa nombona niaraka tamin'i Jesosy. Ny iray tamin'izy ireo dia nanezo azy. Raha ianao tokoa ny Mesia, porofo izany, vonjeo ny tenanao sy izahay koa e. Namaly kosa ilay olon-dratsy iray nanao hoe miendrika no faty isika e, hoy izy nanohitra ny tenin'ilay namany. Fa io lehilahy io kosa tsy mbola nanao zavatra tsy mety na dia kely akory azy. Dia nitodika tany amin'i Jesosy izy ka nanao hoe tsarovy ary efa tonga any amin'ny fanjakanao ianao. Nampanantena azy rakizy Jesosy fa ho tsaroany tokoa izy. Tamin'ny tataovavonana dia maizina tanteraka ny tany rehetra. Tsy nisy hazavana avy tamin'ny masoandro mihitsy intsony. Naharitra hatramin'ny 3 ora folakandro ny aizina ary tamin'izay fotoana izay dia niantso tamin'ny feo mahery Jesosy nanao hoe ray eo an-tananao no atolotro ny fanaiko dia maty izy. Niororo ny tany, tritra ny zara roa hatrany ambony ka hatrany ambany ny efitra lamba tao amin'ny tempoly rakizy. Andriamanitra irery ihany na ny anjely no heverina fa afaka mandritra izany lamba matevina izany. Tsy ny fangerifiriana mahatsiravina nateraky ny fanombohana azy teo amin'ny azo fijaliana nefa no nahafaty an'i Jesosy. Nitambesatra teo aminy ireo fahotana rehetra teto amin'izao tontolo izao. Ny fahotana rehetra izay efa natao sy izay mbola atao, maty izy noho ny fony vaky. Ny fahotantsika no namono azy,
maty ny soloantsika nge izy nisy lehilahy tsara fanahy iray atao hoe Josefa nakao amin'ny Pilato ka nangataka ny fatin'i Jesosy. Nataony Josefa tao amin'ny fasana vaovao ny fatin'i Jesosy, fasana izay nolavahany tamin'ny vatolampy izany. Dia ilay fasana izay nataony Josefa mba hilevena mihitsy. Nisy vato lehibe iray nanakodia hoidian'ny fasana. Efa nitehiko hariva ny andro tamin'izy mafolakandro io dia nangina izao rehetra izao farany. Tia antsika tokorak'izy ny mpamonjy ka dia andehantsika hity azy satria tena naiky hamonjy antsika izy. miaraba atsika tanora zandriny indray ary andeha merina ny lohateny sy ny tsy anjery tahaka an'izay efa mahazatra indray isika amin'ity anio ity. Lesona fa 12 no ny anarantsika nandritry ny herinandro. Nalahelo izy miravavy, nalahelo izy miravavy. Andeha ataontsika raha ny tsy anjery hoe dia hoy Jesosy taminy, izao fananganana ny maty sy fiainana, izay mino na dia maty aza dia velona indray. Ary izay rehetra velona ka mino dia tsy ho faty mandrakizay. Mino izany va ianao? Izay ny voalaza ao amin'ny Jaona 2:12-5:20 sy ny 5:20. Inona ary ny hitantsika nandritry ny herinandro? Hitantsika tao ny toy ny tantaran'ny Marta sy Maria izay niresahantsika tamin'ny herinandro lasa fa narary Lazarosy dia maty izy. Nefa Jesosy tsy nandeha namonjy azy fa mbola nanao ny asany izay efa natao, na dia fantany ary fa efa tena marary mafy ilay sakaiza tena tian'ilay namany be zany. Dia rehefa maty izy efa trandro izay nafaty azy dia izay Jesosy vao nandeha namonjy tany amin'ny zareo. Rehefa tonga tany izy dia tsy avy hatrany izy dia niditra tany tanàna. Tsy mitovy amin'ny fisainan'i Jesosy ny fomban'ireo olona izay nitangorona tao, ireo mpanoran-dalàna, ireo mpitary-pivavahana, satria aminy dia ohatran'ny fihetsarambelatsy fotsiny fisehosehoana sy ny fitomaniana tao anatin'ilay fahoriana. Izao anefany rehefa tonga Jesosy dia niandry any Marta sy Maria izy. Hita teny amin'ny endrika izy miravavy ny alahelo, kanefa hita teny ihany koa ny fanantenana. Tsy niova ny finoan'ny Marta sy Maria an' Jesosy, tsy nametsiny an' Jesosy izy, fa natoko kosa izy fa ao ambadika izao dia mbola izy fiainana indray rehefa ho avy ny fitsanganana maty. Izay no nambaran'ny Marta taminy rehefa nanontany momba izay Jesosy. Hitan'i Jesosy teny amin'izy ireo ny finoana sy ny fanantenana. Ny lesona izay nianarantsika tamin'ity herinandro ity zany dia nanampy antsika fa na dia ao anatin'ny fahoriana ary, na dia ao anatin'ny zavatsarotra ary dia azo atao foana ny matoky an'Andriamanitra. Na dia eo ary ny ranomaso, eo ary ny toe-javatra izay mangidy, na dia eo ary ny voina mahazo, dia izao no ampianarina antsika ao anatin'ny lesona hoe Andriamanitra dia fitiavana. Ilay tsika izay fitiavan'Andriamanitra izay. Ary ny fitiavan'Andriamanitra no mahatonga faherezana ao antsika, no mahatonga finoana ao antsika. Satria izy mampanantena antsika fa ao ambadika ireny zavatra ireny izay tena zava-misy ary azontsika inoana dia misy ny fanantenana. Ary misy ny hoe fitsanganana maty indray ao aoriana ao. Zay zany no tena tian'ity lesona ity ampitaina. Ka na manahoana ny toe-javatra iainantsika dia irian'Andriamanitra raha hitraka mandrakariva isika. Tsy hoe manakana antsika tsy hitomany izany na manakana antsika tsy alahelo. Tena zava-misy ny alahelo sy ny zava-mitranga fa tena zava-misy ihany koa ary azontsika inoana ho zava-misy ihany koa ilay fanantenana sy ilay fitiavan'Andriamanitra. Ny lesona zany tamin'ity herinandro ity dia
na mpianatra antsika hafantatra fa na dia ory azy isika na dia ao anatin'ny fangidiana aza ny toe-javatra iainantsika dia manampy antsika ny lesona ahatakatra fa Andriamanitra no tokony hobanjentsika mandrakariva satria ny fitiavany dia ho amintsika mandrakariva. Nanampy antsika hatsapa ihany koa fa afaka mahazo antoka isika ny amin'izany fitiavana sy famindram-po izany ary mandrakizay izany fa tsy zava-mandalo satria avy amin'Andriamanitra. Ary manampy antsika ihany koa anao fanapahan-kevitra ahatoky an'Andriamanitra na dia ory aza. Tadidy ve ny afatra izay nampitaina antsika nandritra ny herinandro? Mihazona antsika hijoro tsara ao anatin'ny androm-pahoriana ny fitiavan'Andriamanitra. Mihazona antsika hijoro tsara na dia ao anatin'ny androm-pahoriana aza ny fitiavan'Andriamanitra. Mino fa nanampy antsika handray fanapahan-kevitra izany, nanampy antsika handray hery izany. Fa amin'izao andro sarotra izao, amin'izao andro feno fahoriana sy feno loza izao dia afaka ny ahatoky an'Andriamanitra isika ary afaka hanana fanantenana eo amin'ny fiainantsika. Izay ary ny lesona izay noentin'ity lohahevitra anankiray ity izay manao hoe nalahelo izy mirahavavy. Eny, tena nalahelo izy fa nanana fanantenana. Dia mirary soa antsika tsirairay avy indray ary ao anatin'ny herinandro vaovao indray ianarantsika lesona vaovao indray. Mirary soa ary. Amin'ny fifaliana indray no iarabanan'ny tanora mantoanto rehetra, ny tanora 13 taona sy ny 14 taona nahatratra n'izao sabata izao. Miaraba ihany koa ny zoky, ny zandry, ny ray aman-dreny rehetra. Lesona faha 12 no nianarantsika tamin'ny herinandro iny izay mitondra lohateny hoe tanora mamita hiraka. Ny tsenjery dia amin'ny Timoty voalohany, toko 4, andiny 12. Andao iarahantsika mamerina izany. Aoka tsisy olona anao tsinontsinona anao no ny atanoranao, fa aoka ho tonga fianarana ho amin'ny mino ianao, amin'ny fiteny, amin'ny fitondran-tena, amin'ny fitiavana, amin'ny finoana, amin'ny fahadiovana. Izay tsenjerintsika izay dia efa milaza zavatra betsaka mahafehy indrindra izay nianarantsika tao anatin'ilay hoe tanora mamita hiraka. Napetraka eto amin'izao tontolo izao isika rehetra izao mba hamita hiraka. Dia rehefa mpamitana ilay hiraka isika dia hoy ilay tsenjery aoka tsisy olona anao tsinontsinona anao noho izao fahatanoranao izao. Fa ianao dia aoka ianao mba ho fianarana ho an'ny mino amin'ny lafiny maromaro. Eo ny lafin'ny fiteny, eo ny fitondran-tena, ny fitiavana, ny finoana ary ny fahadiovana. Ny rariko izany dia ny tanora mantoanto rehetra dia samy andiny tena hoe move fianarana ho an'ny hafa tokoa ny fiainanao. Inona ny tanjonao eo amin'ny fiainanao raha mandalo eto amin'izao tany fandalovana izao ianao dia manana tanjona manokana ve? Fa ny lohateny dia nilaza fa mamita hiraka. Tsy tonga ho azy eto ianao, fa napetraka eto ianao mba hamita hiraka. Misy mission mila ho vitainao izany eto amin'ity izao tontolo izao izay nametrahana anao ity. Tao amin'ny lesontsika dia nahita tantarana olona karazany roa, ekipa anankiroa. Izy reto dia nanao dia lavitra handeha ho any amin'ny tendron-tany atsimo any Antarktika izany. Tamin'ny taona 1770 no nisy an'izany tantara izany. Nisy ny lehilahy anankiray atao hoe Roald Amundsen. Izy ity dia nitarika ekipa anankiray handeha hamakivaky ny ranomandry, handeha ho any amin'ny tendron-tany atsimo. Dia ny ekipa anankiray indray dia nitarihin'i Robert Falcon izay manam-boninahitra Britanika. Tao amin'ny tafika ny ranomasina no nisy azy. Dia samy nanomana ny dia ireto ekipa karazany roa ireto. Ho an'ny Amundsen dia nodininy tsara hoe ahoana toy ny ahoana ny fiampianan'ny olona any amin'izany ila-bolan-tany atsimo izany. Inona no azo atao mba hampateza ny dia, mba hampilamina tsara ny dia. Dia nanomana izy. Hitany tamin'ny fanomanana nataony sy ny fandinihana nataony fa irony alika tarihin'ny kalesy irony, kalesy tarihin'ny alika azafady
no afaka mitondra entana ary mahazaka ny atsika any amin'izany toerana izany. No maniny ihany koa ny akanjo mafana satria dia fantany fa mangatsika tokoa ary ny atsipirian-javatra rehetra dia no maniny ity mpitarika anankiray ity izay antsoina hoe Amundsen. Fa ilay kapiteny britanika iray kosa dia tsy dia nirarahany izany izy fa ny zavatra fantany dia hoe zah efa navita dia lavitra maro be, efa nitarika olona maro ahako nandeha nitety an'izao tontolo izao tsy dia mila zavatra homanina fa andao andeha amin'izao fotsiny. Dia soavaly ny netiny nandeha. Ny zavatra nisy dia izao. Ho an'ilay niomana tsara tamin'ny atsipiriany rehetra dia tonga soma tsara tany amin'ilay ila bolatany, tendro tany atsimo izy ireo, tany Antarktika. Ary tsy nanana olana izy teny an-dalana. Ny zavatra nisy fotsiny dia hoe nify anankiray izay narary teny an-dalana ary tsy maintsy nasorona rehefa tonga tany atoerana izy ireo. Fa ho an'ilay kapiteny britanika kosa tsy nijery ny atsipirian-javatra izy fa nandeha tamin'izao dia nampalahelo fa na ny soavaly izay nientiny ary dia tsy nahazaka ilay atsika izay nisy ary tsy maintsy nivonoana teo mory ny tendrombohitra anankiray. Ny namany izay niarany nandeha taminy dia maro ireo izay narary satria tsy nahazaka ny atsika na ny akanjo izay nentina dia tsy mifanaraka akory tamin'izay atsika hotsenaina any amin'ity toerana ity. Tena ilaina indrindra ry tanora mantoanto ny mijery ny tsipirian-javatra kely madinika indrindra araka ny teny Jesosy hoe izay matoky amin'ny kely dia ho tendrena mpanapaka ny be. Ilainao amin'izao fiainanao izao ny mandinika ny tsipirian-javatra madinika indrindra ary indrindra eo amin'ny lafiny ara-panahy dia ilainao ny manaiky ny fitarian'ny soratra masina, ny fitarian'ny fanahy masina mba hitaridalana anao amin'ilay dia misionera izay ataonao, amin'ilay iraka izay ataonao eo amin'izao fiainana izao. Dia ilainao indrindra ny manaraka ny tsipiriany eo amin'ny soratra masina. Aza heverina hoe mandeha ho aza ny fiainana fa ilainao indrindra ny mandinika ny amidinao raha ho any an-danitra ianao. Ilainao no mitafy ny fiadiana. Maro be ireo fiadiana izay nomeny ten'Andriamanitra, anisan'izany ny voasoratra amin'ny Efesianina 4:9-10 dia raiso avokoa ny fiadian'Andriamanitra dia ahafahatra ianao tadidio fa isa-tana dia mandehandeha tahaka ny leona mierona mitady izay harapany, mitady izay andavonanao mandrakariva izy mba tsy hatraranao ny tanjonao, mba tsy hahazoanao ny fiainana mandrakizay. Dia ilainao indrindra ny manaraka ny torohevitry ny tompo ao anatin'ny teniny. Ka ny rariko ry tanora mantoanto dia izao hoe ao anatin'izao dia ataontsika izao, ao anatin'izao famitana iraka izay ataontsika izao dia ataovy mazava ao tsainao ny tanjonao dia ny fiainana mandrakizay. Dia isan'andro dia angatao ny fanahy masina ho mpitaridalana anao eo amin'ity izay ataonao dia izy no anoranao amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra izay rehetra tokony ataonao. Dia tsarovy fa fianarana ianao, mijery anao izao tontolo izao, mijery ny fiteninao, mijery ny fitondrantenanao, mijery ny fitiavanao, mijery ny finoanao ary mijery ny fahadiovanao. Dia ny tanora mantoanto rehetra dia mba tena anaraka ny tenin'ny tompo hitafy ny fiadian'Andriamanitra ary ahazo ilay fiainana mandrakizay sy hitaona ny hafa ihany koa amin'izany fiainana mandrakizay izay ny manin'Andriamanitra izany. Dia mirary soa ary ho amin'ny manaraka indray. Veloma daholo. Dia faly tafaraka amintsika zatovo indray amin'izao ora sy fotoana izao afaka merina hianatra ny tenin'Andriamanitra isika ary anao fanandramana sy fampiarana ny amin'izany. Manana lohateny anankiray indray ny lohevitrintsika izay iarahantsika mamerina zany amin'ity sabaty ity dia ilay manao hoe fangalarana fizokiana. Fangalarana fizokiana. Rehefa miresaka hoe fangalarana fizokiana moa zany atao amin'ny Baiboly dia tonga dia Jakoba sy Esau no ao an-tsaintsika na koa hoe Esau sy Jakoba. Jakoba nanambaka any Esau dia lasa n'ilay fizokiana. Zay ilay fangalarana fizokiana dia izao no lazain'ny Genesis 5:20, 1:20 hatramin'ny 7:20. Ary Isaka nangataka tamin'i Jehovah ho an'ny vadiny dia nananaka Rebeka vadiny. Ary hoy Jehovah taminy, firenena 2 no ankibonao ary vahoaka 2 toko no hisaraka hatraom-boka ao. Ary ny vahoaka iray toko
ahery noho ny ray toko ka ny zokony anompony zandriny, ny zokony anompony zandriny. Zany hoe mbola tany ankibo zany a, mbola tany amboka zany a, de efa fantatra ny tantara fa lay zoka de anompony zandry. Ary zay mihitsy moa zany no tanjony Jakoba mba tonga ny Esau lasa anompo azy, nefa Esau nge zokony. De teo no miteraka ilay fangalarana fizokiana. Fangalarana fizokiana ohatrany hoe zavatra tsotsotra zany, ohatrany hoe zavatra bitika zany. Ary sika zay atovo misy fotoana ohatra manana eritreritra anao an'ity ohatrany hoe fangalarana fizokiana ity, fa ny antsika indray a mandainga taona sika. Rehefa misy manontany taona atsika de mandainga isika. De indraindray rehefa zavatra goavagoavana no atao a de mandainga taona isika. De somary ampitomboantsika kely lay taonantsika kanefa tsika tsy zany akory. Mangalatra fizokiana. De eo le izy ohatran'ny mety, eo le izy ohatran'ny tsy maninona kanefa rehefa aoriana kely eo de fantatra amin'izay ny taonanao. Hainao tsy zoky fa zandry de misy fitraikany zany. Zay ilay fangalarana fizokiana. Ary zay zany lesona anankiray zay azotontsika amin'ity lohahevitra ity. Satria nisy akiny teo amin'ny fiainan'ny zanak'Israely zany. Nisy akiny teo amin'ny fireneny zany, lasa nizara roa le firenena. Ary efa tany ankibo de efa fantatra fa zany ny zavatra mitranga, zany ny zavatra ho avy. Ry tanora namako, ny fangalarana fizokiana zany hoe ny fangalarana kely, mety hoe fizokiana io, mety hoe tsy haiko, fa mety hoy isika hoe zany ve de maninona e? Mba fetsifetsy kely, mba manambakambaka kely, voambakanao tokoa le olona. Ary sika tanora malaza amin'ity manambaka ity, de misy olona tena kivy mihitsy noho ny amintsika fa tsika de tena mpanambaka fetsifetsy. Ary tsy ny zandry ihany no ambakaitsika, fa hatramin'ny mizoky aza de ambakaitsika ihany koa. Eto zany de mandray lesonsika fa fahotany zany, tsy azo atao zany. Isy fitraikany amin'ny ho avy na de ny fangalarana fizokiana zay mety eritreretintsika raha hoe tsy aninona. Kanefa moa zany a ny Jakoba teto tena nataony mihitsy le izy mba hahatonga an'ilay zokony lasa hanompo azy. Rehefa mandeha moa ny tantara de nanenina ihany izy satria tena tsy nety le izy. Nanimba zavatra maro hatrany amin'ny taranaka le izy, hatrany amin'ny firenena le izy. Ka de mampirisika antsika ny tenako a, fangalarana fizokiana, fangalarana zavatra mety hoe tsotsotra, afetsifetsena kely ohatrany hoe tsy maninona, fa mety isy fitraikany be amin'ny ho avinao, ny asa hatrany amin'ny taranaka sy ny mety hoe firenena mihitsy aza. Ka dia andraisantsika lesona zany ny tantaran'i Jakoba sy Esau momba n'ilay hoe fangalarana fizokiana. Toy izay toka fitiantsika zany ny lohahevitra izay niarahantsika namerina, ka dia manasa anao mba hanao fanandramana ny amin'izany. Mandra-piresaka indray ary tanora namako. Jesosy mba maniry ny anao ny sitrakao, efa ela no nikiry tsy naomby hatramizao, raha anio mandreny antsonao dia torotoro fo, tô hiova olombaovao tapakevitra ifo, nefizany tsy maha
faly miarabanao indray nahatratra ny sabata efa tonga ty amin'ny famaraparanana ny telo volana sahady sika satria tahaka ny teo aloha dia efa lesona faraika ambin'ny folo sady ihany koa izay ny raha nianatra ka raha mamerina andran'izay ao anatin'ity loha FDB miantso atsika anan'Andriamanitra lolaharana ka mandray lesona amin'ny fitantarana ara-baiboly momba ny mpanome sy ny fanolorana ity moa dia niara-nianatra isika tanatin'ny herinandro ny amin'ny Ananiasy Safira izay mpanome tsy mahatoky ary niaraka nandray lesona tao anatin'izay satria fantaritsika io tantara io ny asan'ny apôstôly toko 5 ny voalohany ka hatramin'ny faraika ambin'ny folo moa no ny orenan'izay loha hevitra mahakasika ny Ananiasy Safira izay mpanome tsy mahatoky izay ary zasanao no efa nianatra an'izany ka nandray lesona avy amin'izay ny rahana nandinika tao fa koa niaraka safidy anjiny anankiray samy nana ny asy mba ho atao tsy anjery dia andao aloha samy amerina ny asy ke ao ny lesona ndraisitsika ny amin'ny Ananiasy Safira dia ny amin'ny vokatra izay ara-panahy entiny tsy fananana fahitsiana sy ny tsy fahatokiana ny anarantsika ihany koa ny mahazava-dehibe ny voady atao ary ny fahavononan'Andriamanitra andray ny mpanota sy amela heloka n'ireo izay miaiky ny fahotany zava-dehibe mihitsy nyty lesona ny rahantsika nianatra ity satria na dia efa fantaritsika tsara ary ny tantaran'ny Ananiasy Safira dia misy lesona manokana natao aso anao tao anatin'izay i Ananiasy Safira moa nandainga tamin'ny fanahy masina ary mandainga ka lasa niazona ny ampahan'ny vidy tany ho azy ireo dia izao ny lesona nitsoahana tao anatin'izay nefa ny hoe ay ity fanomezana ity zany dia maneho fifampirarahana amin'Andriamanitra fa tsy amin'ny olona hafa
zay mety mahatakatsika ihany ka izao no tokony ho masaka tsara andohako sy andohanao zany hoe raha resaka fanomezana sy fanolorana amin'andriamanitra dia tena andriamanitra mihitsy mifampirarahana ary ny tantarana any Ananiasy Safira dia hitantsika sy tsapatsika tsara fa tena tonga dia mivantana mihitsy avy amin'andriamanitra ny fiseho an'izay toejavatra eo amin'izay fifampirarahana zay ka rehefa tsy nahatoky Ananiasy Safira dia nandray avy hatrany ny vokatra fa ry zareo mantsy efa nivoady zasy ianao ihany koa raha mivoady dia zao no andeha tsy vadinoina rehefa nivoady dia tsy hany zareo intsony nefa nanana karatoka miazona na dia ampahany fotsiny amin'ny vidin'ny tany ary izy ireo dia lasa mangalatra ary lasa mandroban'andriamanitra ka amin'ino fa zasy ianao tsy te ho anisan'ny mpangalatra na androban'andriamanitra fa fifampirarahana amin'andriamanitra izy ity dia andeha rehefa nekena rehefa natao voady dia tsy angalana na anbidana na hiazonana indray satria manjary mangalatra amin'andriamanitra sy ny baiboly arak'izay ny anarantsika tanatin'ny taridalina moa dia mampianatra antsika mihitsy ny hoe ny fomba hahatonga antsika mba ho velona dia ny fahafatesan'izao ny tsy hahatonga antsika ho tafalatsaka ao anatin'izay tahaka ny ainany Ananiasy Safira dia ny fahafatesan'izao ka andeha atolotra amin'andriamanitra isa-potoana ny zao atsika isa minitra isa tsegonda mba hoe sorony amintsika dia tsy ho tonga amin'izany tsy fahatokina izany isika ka tsy isika no ahatanteraka an'izay nampitandremany taridalana zao manko ilay fampitandremana tao anatin'ity lesona ity hoe ny fampiasana an'ireny vola izay any Andriamanitra ireny eny fa na dia ho fiatrehana toe-zavatra tampokary dia mbola maharikoriko eo masony ankehitriny ary tsy latsaka noho ny tamin'ny andron'ny apôstôly eny fa na dia hoe eritreretina kasaina hosoloana ary afaka kelikely ka zao andeha tsy ho anisan'izay eritreritra haka ny an'Andriamanitra na dia mieritreritra ary zany hoe hosoloana rehefa avy eo na dia hoe tampokary ny toe-javatra hampiasana azy marikoriko an'Andriamanitra zany dia atsony zasy ianao tsy hanao tahaka ny Ananiasy Safira haka na ampiasa an'izay efa an'Andriamanitra izany dia zao ihany koa aza tonoina mihitsy fa mahita ny miafina rehetra ary mahafantatra ny miafina Andriamanitra aseho an'ity tantarany Ananiasy Safira ity mihitsy moa no lesonany amin'izay hoe Andriamanitra mahalala sy mahita ny zavatra rehetra eny fa na dia izay miafina izay ary haintsika tsara zany ka andeha hiainana ny mifanandrify amin'izany tsy isika no hanao kitotoa na nalabaraka an'Andriamanitra misy fampanantenana mahafinaritra izay nresahany lesona fa rehefa sendra raha efa tafalatsaka tao anatin'ny tahaka izany zasy ianao andeha afindra amin'ny Kristy ny fahotana dia rehefa afindra aminy dia izy no efa nandoha an'izany onitry ny fahatsontsika zany tamin'ny alalan'ny fahorinany aretany sy ny fahafatesany dia ekena mba ho atsika ilay fanavotana nataony dia mba tena hoe araka izay sitrapony ny ainatsika fa raha toa tokoa mantsy ny tsy ekeny zany dia lasa mitoetra ho mpanota isika dia miantso antsika nidaridalina hoe andeha anaiky an'i Kristy ilay efa nandoha ny onitry ny fahotantsika Kristy ilay be fitiavana sady mahafantatra ny miafina kanefa efa nahafohy tena izay manana toetra tsy miovaova tahaka ny olombelona fa tiantsika ary tiantsika mandrakizay dia izy no ianterantsika farany Kristy tokoa no antoka tena izy andeha izy ihany no andrandraina ao anatin'izao toe-javatra rehetra izao raha toa ka manatanteraka patokina ny adidiny isika eo amin'izay fitantanana ny fananan'Andriamanitra izay nampitetra ny ho tantanantsika ka hanomezantsika azy araka ny sitrapony izay tsy amikirantsika antsika ny ampahany fa omentsika manontolo dia tsy ahina hamandrika antsika ny fitombon'ny harena Andriamanitra mantsy tsy mandany hoe hitombony izay ampelantanantsika fa isika ny mila miankina aminy mba hahatonga antsika tsy ho lavony izany ka andeha ampatokina no anaovana ny adidy masina amin'Andriamanitra ka aoka tsy hisy olona raha tojo toe-javatsarotra haka ny volana tokana ho amin'ny rahararam-pivavahana ka hampiasa izany ho amin'ny tombontsolona hampangina ny feon'ny fieritreretany amin'ny filazana fa hoe alohako indray ty amin'ny manaraka izay ilay nresahan'ny taridalana fa andeha atoky amin'Andriamanitra Andriamanitra ny ilay tiantsika hanampy asa ianao ahatanteraka ny sitrapony ka tsy ho sanatria tahaka ny Ananiasy Safira zasy ianao fa ho mahatoky amin'izay fanolorana amin'Andriamanitra izay samy tahian'Andriamanitra ary mirary sabata feno fitahiana amin'ny manaraka indray veloma tompoko
faly miarabatsika rehetra indray a nahatratra izao fotoana manokana zay amerenatsika ny lesony sekoly sabata ny lesona faraky amby folo fa mialohan'izay dia iarahantsika mahalala fa ifarana sahady ny telo volana voalohany tamin'ny ty taona 2024 ity a ho tapitra sahady zany ny lesona izay momba ny fianarana ny hoe mitatana ny fananany tompo mandra-piaviny inona ny zavatra tokony ataontsika ankehitriny miantso anao miantso ny tsirairay avy miantso ny akonina miantso ny fiangonana miantso ny namana rehetra ny tanora rehetra mba handefa ny komandy andeha hanentana isika ifanentana isika ho amin'izany fividianana ny sakafo ara-panahy izany indray mandritra ny 3 volana faharoa ary mila mametraka ny fiainantsika amin'Andriamanitra isika mbola vonina mandrakariva ny imprimerie adventiste hanome fahafahampoanao amin'izay ilanao momba izany fikojakojana ny ara-panahy isika izany nianatra momba ny fitatana mpananana isika izay ambara fa an Jehova fa tsy atsika izao ny voalazan'ny Salama 4:20 voalohany an Jehova ny tany izay rehetra eo aminy izay rehetra izao sy ny mponina eo aminy io fanambarana io dia tokony eketsika fa mpitantana fa tsy tompony isika anisan'ireo sarotra satria fakapanahy mahazo ny taranak'olombelona ankehitriny ny resaka harena ary raha mbola nizaho ny manjaka dia Satana no ambadika izany fitantanana izany ka hametrahantsika hatrany ny fitokisantsika tena hanaovantsika zay tiatsika amin'ireo fananana zay ananantsika eo ampelantanantsika ino ary ny tokony ataontsika raha tiatsika ho hekena mihoatra noho ny zavatra rehetra Andriamanitra zao ny voalaza amin'ny Jaona toko faha 5:10 ny andininy fahafito raha miray amiko ianareo ka mitoetra ao anatinareo ny teniko dia angatao zay tianareo na inona fa ho tonga aminareo zany ny soratra masina ny vahaolana hivavakitsika Andriamanitra rainay io tonga amin'ny fotoana manokana hamerenana ny lesona faraky amby folo izahay mangataka ny fitantananao izao famotinana izao dia tiana hanindrina sy hampasehivana aminay indray fa miara-dalana aminao hatrany izay ary ianao ao aminay misaotra tompo amen ny tsy anjery ao amin'io lesona faraky amby folo io dia zao no ambarany Salamo 5:10 andininy 7:10 sy 10:10 manatera fanahy-pisaorana ho an'Andriamanitra ary efa ao amin'ny avo indrindra ny voadinao antsoe eo amin'ny andro fahoriana dia monjy anao aho ka hanome voninahitra ianao raha ohatra ka jerena ny tontolon'ny lesona faraky amby folo dia milaza amintsika fa raha tsy eo Andriamanitra dia tsy afaka hanatanteraka izany fanahy-pisaorana izany itsika tsy hanana fo mahay manolotra isika raha tsy Andriamanitra nao anatintsika amin'ny alalan'ny teny mba hahafahantsika manao fanatitra izany mba haitsika mahay mitantana ao anatin'ny fotoasarotra araka ny voalazan'ny lohateny dia mila an'Andriamanitra mitoetra ao anatintsika isika ary manoloana n'ilay fahoriana sy fotoasarotra zay atrentsika dia mila miantso azy isika fa hamonjy atsika izy zany hoe nio tsy anjery io dia mamitina ny lesona izay hitatsika ao anatin'ny lesona faraky amby folo raha ny tontolo misy atsika mantsy dia ao anatin'ny ady mafy isika miady amin'ny zavatra maro ara-panahy ara-nofo ny maro samihafa fa eo anatrehan'izany dia mirona mafimafy kokoa makany amin'ny ara-nofo isika satria makamamy izao fiainana izao mbola makamamy izao fiainana izao fa zao no ambaran Jesosy ao Mateo 5:2-3:30 fa izany rehetra izany dia katsahin'izay antilisa fatratra fa fantatry ny rainareo zay any an-danitra fa tokony ho anareo izany rehetra izany fa katsaho aloha ny fanjakany sy ny fahamarinany dia hanampy anareo izany rehetra izany inona ary ny lohalarana aza matoky tena fa ataovy ho lohany hatrany
andriamanitra. Mana tombontso manokana isika mahalalany tantarany Davida ao amin'ny tantara voalohany toko faraky am'roapolo andininy voalohany ka hatramin'ny faefatra amby folo, izay manoloana ady mandritra ny fitantanana ny fanjakana. Miady amin'ny fahavalo izy ireo ary nitompo tany amin'ny isan'ny miaramila ny sainy ka nahatonga asia tesitra amin'ny herin'ny tenany sy ny tafika. Tsy izany anefa nylainy Jehova fa ny fitodiana any amin'ny mandrakariva. Ary na dia nanoro-hevitra azy aza Joaba izay komandiny miaramila tamin'izany fotoana izany dia tsy nety ny sainy Davida. I Joaba izay nanana fanandramana manokana tamin'ireo ady efa natrehany, fa ny fanatrehan'i Jehova no fahombiazan'ny miaramila sy ny vahoaka ny Israely tamin'izany fotoana izany. Fa i Davida dia nanantena ary naniraka ny Joaba mba hanisa firy ny isan'ny afaka amin'ny tantsabatra. Hitokiana izany ilay herin'ny miaramila. Tany amin'ny 5 esa iray tapitrisa tany hoany angamby izay rehefa nisaina natoky an'izany Davida. Saingy tsy faly teo anatrehan'izay koa anefa Andriamanitra. Ny tontolon'izany eo amin'io tantara voalohany toko faraky amin'ny 20 voalohany ka hatramin'ny faefatra amby folo dia manambara fa nahazo sazy avy amin'Andriamanitra Davida sy ny vahoaka tamin'izany fotoana izany. Inona ary ny lesona tokony ho raisina? Aza matoky ny fananana ananantsika, aza matoky ny hery ananantsika, aza matoky ny fahalalana izay ananantsika, fa andao ho apetraka atsika ao anatintsika Andriamanitra. Raha miray amiko ianareo ka mitoetra ao anatinareo ny teniko, dia ino no hanefa ny fikasana tsara rehetra ao anatintsika. Misy lesona faharoa izay tokony ho tsoahana ihany koa dia lesona momba ny Josafata. Lehilahy be herim-po sady nanana tombam-bidy tokoa Josafata, saingy rehefa tonga hanafika azy ny taranaky Moaba sy Amona dia nitsotra izy satria nambarany fa matanjaka somaro ireo vahoaka ireo. Niantso fotsy tamin'Andriamanitra izy. Natahotra izy manoloana ny fahabetsahan'ny taranaky Moaba, ireo Moabita sy Amonita izay maro be tokoa ary maro tokoa. Dia zao no tonga tao an-tsain'ny Josafata aleo hanatona an'Andriamanitra. Zao no voalaza amin'ny tantara faharoa toko 20 ka hatramin'ny 20. Ao amin'ny 20 ao Josafata dia miantso hoe ry Andriamanitra eo, tsy hisara azy va ianao, fa izahay dia tsy manan-kery hanohitra ny olona besaka ireo izay avy hiamely anay ka tsy hitanay izay ataonay, fa ianao no andrandray ny masonay. Manao an'Andriamanitra ho lohalaharana. Resy lahatra i Josafata fa tsinosinona kozy manoloana an'ireto Moabita sy Amonita maro be ireto, fa kosany natoky izy fa eo Andriamanitra. Amin'ny toe-zavatra sarotra tokony hitoky amin'Andriamanitra. I Davida dia tsy nitoky tamin'Andriamanitra fa nitoky tamin'ny ireo miaramilany. Dia nahazo lesona tamin'i Jehova izy hoe tsy izany no izy fa ity ny lalana izay tokony ombanao sy ny vahoakanao. I Josafata kosany vao nanomboka ny toe-zavatra dia niatoraka an'Andriamanitra. Eo amin'ny fiainantsika dia misy toe-zavatra tahaka an'izany izay mamaky lohantsika, fa efa midodododo avetsy averoasika zay vao tonga saina. Fakatsaho aloha ny fanjakany sy ny fahamarinany dia hanampy anao izany rehetrarehetra izany. Ataovy lohalaharan'Andriamanitra. Dia zao tonga ny valikavatra ho an'ny Josafata sahady. Ao amin'ny 120 dia zao no nataony. Nisy lehilahy anankiray izay nomanin'i Jehova hitondra ny feo ka ny teny manao hoe mihanohy ianareo ry Joda rehetra sy ny mponina ny Jerosalema ary hianao ry Josafata mpanjaka, izao no lazain'i Jehova aminareo, aza matahotra na mivadim-pony amin'ireo olona betsaka ireo, fa tsy anareo ny ady fa an'Andriamanitra. Mazava be, aza mivadim-po, tena hita hoe besaka tokoa ilay vahoaka tamin'izany fotoana izany, ny Amonita sy ny Moabita, fa ny tenin'i Jehova tamin'ity mpitondra hafatra ity dia hoe aza matahotra ireo vahoaka betsaka ireo, fa tsy anareo ny ady fa an'Andriamanitra. Misy ady hatrehitsika, tsy anao ny ady fa an'Andriamanitra. Ahoana no ahafahantsika mandresy? Raha miray amiko ianareo ka mitoetra ao anatinareo ny teniko, dia ho mpandresy isika, zany hoe Andriamanitra no manatanteraka azy. Mety tsy takatry ny saitsika izany, fa zao andeha hifankazatra amin'i Jehova itsika. Ao amin'ny 170 dia zao nambarana, tsy anareo anefa no hiady amin'ity, mijanona tsara fa ho hitanareo ny famonjen'i Jehova anareo, ry Joda ry Jerosalema, aza matahotra na mivadim-po, fa raha pisy dia mivoa hiady aminy fa Jehova no momba anareo. Ireo olana rehetra mety mahazo atsika eo amin'ny fiainantsika dia zao, tsy itsika ny ady.
raha vo itsika no miezaka hanohitra siady malemy manoloana nyreny satria satana ny manana ny hery matanjaka fa ny afahantsika andresan'ny satana dia ny teny mitoetra ao anatsika dia afaka manohitra izantsika tahaka nataon' jesosy teto an-tany manao hoe voasoratra hoe mazava fa ilay Andriamanitra zay nanafaka sy nitay an Josafata sy ny miaramilany tamin'izany no mbola Andriamanitra ivavahantsika ary afaka hanome fihaikana antsika izy raha ohatra ka manaiky ho tarihiny isika. Aza metahitra amin'ny herin'ny vola, aza metahitra amin'ny herin'ny tena, aza mirehareha fa ny apôstôly Paoly dia nanana izany fomba fijery izany, nanana izany fomba fiady izany taloha tamin'izy mbola Saoly fa nambarany fa nataony taimboraka ireny noho ny fananany an'i Kristy ary dia nahatateraka ireo fiazaka zahany rehetra sy fihaikana izay nataony izy. Isika koa dia toy izany, mila mampinakina ny fiainantsika amin'Andriamanitra isika. Manoloana ny fitoe-javatra sarotra dia hoy izy ny apôstôly Paoly hoe saino zavatra any ambony. Inona no tokony atao manoloana ireny? Andao hiverina amin'Andriamanitra isika. Fotoana mety tsara indrindra izao hibanjinana ny Kristy, andao atao lohalaharana eo amin'ny fiainantsika Andriamanitra. Mateo 5:7 fakatsaho aloha ny fanjakany sy ny fahamarinany dia hanampy ho anareo zany rehetra izany. Koa raha nanantsika ary ny vola makarena tsy miteny hoe rasy ireo fa zao ataovy lohalaharana alohan'Andriamanitra. Anananao be dehibe ireo tsy havonjy anao, tsy hanome fiadanam-poanao eto amin'ity tany ity ireo fa andao hanomezam-boninahitra an'Andriamanitra ny vola sy ny fananana. Torio ny filazantsara. Mbola marobe ny toerana izay mangetaheta izany fahamarinana izany, mbola marobe ny toerana izay tsy tonga n'izany hafatra izany ankehitriny. Andao hoany itsika, alefasoany ny vola mba hahafana mamita ireny asa ireny. Zarao amin'ny malahelo sy ny kamboty ny mahantra, ny manany tena. Ireo harena ireo anaovy asa soa ho famonjam-panahy. Dia hoy izy Jesosy mantsy hoe ireo madinika ireo no misolo ahy eto amin'ity toerana tany ity. Andao ataontsika amin'ireny izany famonjena izany. I Petera koa dia nanambara amin'ny Petera 2:1-2 koa raha ho levina toy izany izao zavatra rehetra izao dia olona tokony nahoana moa ianareo amin'ny fitondran-tena masina sy ny toe-panahy araka an'Andriamanitra. Ho levina izao rehetra izao manahoana ny toe-panahy tokony hananany voaka an'Andriamanitra. Ho may, ho levina, ho simba ny fananana. Amin'ny maha-kristianina antsika dia inona ny lara-pahameana? Tsy hitondra fananana any an-danitra itsika. Tsisy vagon hitondrana harena ho any an-danitra fa tavela eto reto, ho levina eto reto. Ary raha handalo fahafatesana dia tsy hitondra akory fa zay mbola velona no iaina sy higalabona amin'izany harena izany. Dia mbola velona ianao dia ataovy ny didim-pananana ho any amin'ny famitana ny afatry ny asa ny tompo izany fananana izany. Fa aniza ireo fananana ireo? Dia zao nambaran'ny Jaona voalohany eo amin'ny Jaona voalohany 2:2-7 avy amin'izao tontolo zao ireo, an'izao tontolo zao ireo ary ho an'izao tontolo zao ireo. Fa ny apôstôly Paoly dia nanambara hoe saino ny zavatra any ambony fa tsy ny zavatra etỳ an-tany. Kolosiana 3:2. Saino ny zavatra any ambony fa tsy ny zavatra etỳ an-tany. Fa inona tokoa moa no hitranga? Voalaza amin'ny Apokalipsy 3:1-7 dia milaza fa ho avy ny fotoana zay tsy ahazahoana hampiasa ireo fananana ireo raha mbola maharitra ny andro ny tany. Hatao inona ary izy ireo? Averiko fa tsy ratsy ny fananana ho an'ireo raha nametraka an'Andriamanitra ho lohalaharana ianao teo amin'ny fiainanao mandrakariva. Ny fiainantsika nefa dia zao mirona mandrakariva any amin'ny varotra sy mividy zay voalaza amin'ny Apokalipsy io. Ny 7:7 ny fiainantsika dia mivarotra mividy. Koa raha tsy afaka hanao izany tsika, andao hizatra dian'izao fa rehefa miaraka amin'Andriamanitra tsika dia ho mpandresy mandrakariva. Ho mpandresy mandrakariva itsika na dia ho avy zany fotoana izany tsy azo hivarotra, tsy azo hividy. Rehefa Andriamanitra nomba atsika dia tsisy arombaka atsika. Mandalo zao fiainana zao ry havana malala. Andao ho vonina sy hanana antoka fa tafaray amin'Andriamanitra isika dia ny ety. Hanaty fanaty mpisaorana ho an'i Jehova isika.
ary hoe ho amintsika mandrakariva azy amin'ny androm-piainantsika na ory itsika na faly. Mba hahafahantsika manao izany dia mila mifantoka tanteraka ary mitodika na miandany tanteraka amin'Andriamanitra isika mba hahafahantsika manatanteraka ny sitrapony eto amin'ity tany ity. Ry havana malala, izay ny fotoana manokana ny rahantsika mahay mitantana ao anatin'ny fotoan-tsarotra. Tsy ho vitantsika izany raha tsy miaraka amin'i Jehova itsika. Ka ilay Andriamanitra be fahasoavana ane hanome hery atsika hahafahantsika manolotra ny tenantsika ho fanatitra. Araka ny voalazan'ny Romanina 12:2 mangataka aminareo aho rahalahy mba hatolotrareo ny tenanareo fanatitra velona masina sitrak'Andriamanitra dia fanimpom-panahy mety ho ataonareo zany. Andriamanitra ne hombatsika mandrakariva. Tonga amin'ny fanatitra ny sekoly sabata isika izay ahafahantsika manatotosa ny tsara indrindra ho an'i Jehova amin'ity androany ity. Koa ao anatin'ny feokira no andeha anatanterahsika izany fanatitra izay hatolotsika hanaovana ny asan'Andriamanitra maneran-tany. Ny feokira no andeha anatanterahsika izany fanatitra izany. Iara ivavaka isika ho famaranana ny fotoana. Andriamanitra rainay masina tsara indrindra ny an-danitra misaotra anao izay noho ny fotoana nomenao anay. Tsapanay fa mandalo ao anatin'ny ady sarotra sy ny fotoana sarotra izahay ankehitriny. Koa tsy hitanay intsony izay atorahana. Manoloana anay nefa ireo fananana sy arena vola hataonay inona ireo tompo. Ny fanahinao irinay toetra ao anatinay. Ny fanahinao irinay hanome hery anay hahafahanay manolotra sy mizara andreo mba hahafahana mampandroso ny asanao eto amin'ity tany ity. Mba hahafahanay mametraka rakitra soa any an-danitra izay holovanay rahatra izay. Matoky izay fa manatrika anay mandrakariva ianao. Apetraka eo ambany fitantananao manokana ny fotoana rehetra amin'ity sabata ity sy ny hotohiny rehetra. Ny voninahitra ny anao rery ihany amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Mianatra eo tongotrao